Araka nefa ny promotion mandeha rehefa mandray promotion ny administration dia tsara raha ny un tiers n'ilay olona vita ny master 1 ihany no raisina master 2 dia lasa miahaka amin'izay zany ny sisany ambiny nefa raha ny tokony izy raha vita le master 1 tonga dia tokony mamisa master 2 satria sisy diplôme igny fa any amin'ny master 2 zay vao misy diplôme zay zany ny tokony rafitra elemy dia fa izay zavatra zay zany sy mandeha araka ny tokony zany zavatra eto amin'ny université tany indrindra moa ny département économie manokana ny tena voakasika zay zavatra mandraka teo androany zao misy eo amin'ny ataontsika hoe 3 promotion 4 promotion zany dia miandry fotsiny sady tsy mahazo le diplôme master zany izy fa dia miandry fotsiny le master dia fa io zany mba angatahana ny tompona ndraiky mpanjakana zany mba hanokatra anazy mba halalaka tsara ny fahalalan'ny mpianatra zay mavita master 1 mamita an'le master 2 mba azahoany diplôme ahafahany miatrika ny fiainana satria le master 1 nesy diplôme fa raha mivita iny dia licence ihany ny diplôme dia sisy dikany ihany zany le 4e année vita dia zay zany ny olana zany zay fa izy moa zany resaka zany izy asia hevitra zany na fagnatahana zany mba sy mpiaina amin'ny tompona ndraiky zany mba jerena akaiky zany zay zavatra hoe fa sy hoe asaina mianatra le olona dia avy koa ny fanoizan'ny fianarany olona lasa sahirana dia lasa miahaka fotsiny zany le mpianatra rehefa eo dia lasa voatery tsy mavantatra fa dia manaonao zay zavatra any fotsiny manaty voany le manaraka very ny fotoana ny fiainana nefa mandeha ihany dia lasa very fotoana zany zay ao agnatin'le le système zay mbola ataontsika hoe sy mandeha araka ny tokony ho izy voakasika aloha zany ny fantatra zao promotion roa aloha zany zao ny tena hoe sy nahazo an'ilay diplôme maîtrise fa raha promotion roa zay nefa zany eo amin'ny économie ao promotion roa zay manodidididina ny 300 farafakely mavita master 1 zany hoe 100 ano any zany farafakely mpianatra miandry ny master 2 io dia rehefa mandeha nefa ny raiky ny appel candidature ny master 2 rehefa dia zara raha zato io ihany ny raisina dia izay zavatra zay nefa zany raha atao iny moa tompona ndraiky sady hoe ny encadrement zany tsy ampy ny mpampianatra misahana an'le encadrement zany tsy ampy mahatonga an'izay ny parcours hafa ivelan'ny économie zao zay mavita master 1 rehetra tonga dia mavita manao master 2 daholo automatique le zavatra fa ny eo amin'ny économie manokana zany tsy misy an'izay zavatra zay noho ny resaka contrainte eo amin'ny resaka mpampianatra afaka manao encadrement ilay olona manao master 2 ho anay manokana aloha zany izy io raha ny tianay zany satria efa hatramin'ny fotoana maro fandimy zay dia ohatr'izao foana zany ny olana CSS verimberina ohatr'izao foana dia lasa misy manenjika foana zay eo amin'ny resaka fianarana zany dia tianay zany ohatra ka mivaly amin'ity une bonne fois pour toutes mivaly le izy dia tsy mitohitsony fa tonga hoe mba milamina amin'izay zany amin'ny taona manaraka ho an'ny zandry afara zany mba milamina daholo amin'izay fa tsy hoe tonga ny amin'ny heritaona dia mbola misy kelikely tsy voavaly ndray tamin'ity dia iny ndray nitakena amin'ny heritaona dia lasa ohatrany hoe fa makaly eo zany ohatra ka gré foana miaina nisy ataony aty amin'ny université fa mba tokony hoe mba hojerena manokana amin'izay ty raha ty mba hivaly amin'ireny mitoraka ity zany satria raha tsy mivaly kely tsy hampianatra izy dia tsy hianatra foana izy fampiakana masy le izy dia zavatra zany nangatahana hoe mba jereo ihany manokana zay surtout zay aty amin'ny université Manjakana zany zanaky ny vahoaka moa zany tena manana tsy manana dia zavatra zay hoe raha tsy mampianatra ireo dia zay ny victime voalohany zany ary ohatra tsy mivaly mihitsy ny mpampianatra zany fa mitohy foana ny fitokonana dia inona mba ho ataon'ny mpianatra zavatra zay moa zany miankina amin'izay fivoaran-draharaha io zany fa mbola ivory moa zany zay mahakasika ny zavatra zay inona no atao fa mbola tsy miankina amin'izay fivoahany hoe inona fitakiana mivaly sy ny fionana zay mety mbola mila fa tompona ndraikitra mahavaolana ny ao miaino ny fangatahany zareo dia mila fa mety io tonga amin'izany aloha zany vomaly aho no niantso tany amin'ny ministère PA hoe zao ny fampiresahana tany amin'ny primature ny alatsinainy heriny dia mba halefaso ny dossier ho an'izay olona ara-dalàna tokony sitraka ny mety ana activité zany hoe araka ny voalazan'ny lalàna dia ny olona izay nafeno 5 taona no mihoatra ny andraikitra ny asan'ny mpampianatra pikarika sy ny mpikarika-mpianatra aty anivony Anjerimanontolo na ny centre nationaux de recherche nefa n'izany mbola tsy mandeha zany ireo misy dossier efa nahazo visa avy any amin'ny finance sy avy any amin'ny contrôle financier kanefa n'izany mbola mijanona ao ministère tsy voakirakira tsy nandeha fiainan'olona zany rehetrarehetra zany satria misy no tapaka karama misy ihany koa zany ny tratra ny aretina tsy fidina rehefa misy moa ny maty vokatr'izay tepitepitsaina sy ny ataontsika hoe fahorin-tsaina mahazo andro zareo izy ina zany mety hotohy amin'ny zoma ho avy zao dia hanatanteraka fivorimbe ny CSS Sampanantananarivo ao amin'ny F24 ahafahana zany manao tatitra manao jery tombana
ny vokatry ny fampidinihana tany amin'ny ministera sy tany amin'ny tondra fanjakana. Eo ihany koa ny mba ahafahana fandinika indray hoe inona indray ary no tokony atao manaraka, satria ny fivorimbe ihany no fandraisana fanapahan-kevitra eo anivon'ny CSS fa ny birao dia fitaovana fotsiny ihany manatanteraka azy.